Tanana rodana teny am-pasamadinika tsy misy taratasy fahazon-dalana tokony ho saziana amin'ny tompon'antoka hoy ireo mponina manodidina. Taxi borosy régional sy nasionaly tsy mahazo mitondra bisikilety fanaka friperie mitaraina ireo mpitatitra. Kabariny filoham-pirenena tamin'ny farantaona tsy noresahany akory ny sosialim-bahoaka sy ny fahantrano malagasy. Dia mbola mikafaliana indray ary no hitsidiako ny tokantrano amin'izao alatsinainy alina fa efatra ny volana janoary ny taona 2024 izao tonga soenao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MBS amin'izao alina izao manolotra ny araba tompoky lahy sy tompoky vavy manasanao ampanazana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo ary dia eo amin'ny pejiny sosialy avy hatrany no ndeha hanomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia nisy androany ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetinay mikasika indrindra ilay tany voalaza fa niosaka tetsy am-pasamadinika. Raha ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetinay anefa dia tsy nisy ny fahazon-dalana na fahanananao izany fandrodanana izany fa natao indrindra ho tombotsoan'olo tokana no nahatonga ny fandrodanana izay niteraka olana goavana teo amin'ny manodidina. Nzavandre maefa Mathieu Prince. Tara loatra hoy ireo mponeny amin'ny manodidina ny fanavaozana ity toerana iray mampidi-doza eny am-pasamadinika ity. Olona iray tsy lavitra ity toerana ity ihany no fantatra fa nanao ny fandravana raha araka ny fanazavana. Efa bolana taty aoriana mantsy vao niroso tamin'ny fanamboarana ity farany raha toka tokony tao alohan'ny fiavinorana no ny fanarahany rotota. Tao anatin'izay volana maromaro izay anefa dia efa betsaka ny fitarainana nataon'ireo mponina teny amin'ny ambaratonga ambony isan-karazany ary mitohy izany ankehitriny. Hatramin'izao mantsy dia mbola misy fiantraikany amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina eny amin'ny manodidina ny fisian'io fiotsahana io. Ohatra anankiray misy terme hoe mise en danger de la vie d'autrui, dégradation de bien public. Ny raha mitapaka aloha izany nandritra ny efa ho telo volana izay ka io tsy hiverina mihitsy hoe raha tsy vita mihitsy io zay vao afaka manao installation ny jirama dia manao an'ilay tatatra indray ny commune. Sorana ny avy aloha kosa fa tsy dia hoe avy foana ny orana. Ny orana indray mandeha mafy be teto 15 jours iny zao napiotsaka ny trano io satria efa le tatatra fandehanan'le rano zany tsy misy tsony satria efa niotsaka tonga dia mibasasaka be teo le anina dia na dia efa miroso amin'ny fanamboarana tsikelikely aza ilay milaza ho anajary io tany io dia nilaza trano nisy olo-tenan'ny mponina fa maro ny tsy fanaraha-miseho mikasika ity raharaha ity. Tsisy autorisation io tsisy plan ara-dalàna na ny note de calcul na ninona tsisy. Sur base-na croquis io dia navigation à vue navita ry lalan'io izahay dia mila sage exemplarité avy any amin'ny mpitondra fanjakana maefa mihitsy hoe izy avy ny responsable amin'io satria BDB ny zavatra tsy nanjary tao anatin'io io zavatra ny tranga io. Raha tsy ahivina dia efa nilaza no efa nametraka taratasy fitoriana ho an'izay tompon'antoka tamin'ity fandrotanana ity na avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Izao anefa miroso hatrany ny fanamboarana. Betsaka ny fanontaniana manitikitika ireo mponina eny amin'ny manodidina. Nandrainandraiky ny tokoa ve na avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray ary dia fantatra izao fa misy ny fepetra noraisy ny fanjakana mikasika ny fitaterana an-dalambe isan'izany ny famerana ny entana izay tokony ho atao eny ambony fiara voakasika izany ny zotra nasionaly sy regionaly ka mampitaraina ireo mpitatitra izany. Nzavandre maefa sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra amintsika ny makasika izay vaovao izay. Ny 12 ny volana desambra lasa teo no namoaka fanambarana na avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrany andro fa tsy azo ny taxi borosy zotra régional sy nasionaly atao intsony ny mitondra sokajana entana mavesatra toy ny moto, bisikileta, fanaka ary baolina friperie. Ho an'ireo mpitatitra kosa nefa dia midika ho tsy fitsonjovana azy ireo sy ny mpandeha io fanapa-kevitra io. Saika mivelona amin'ireo sokajana entandreo avokoa mantsy ny ankamaroan'ny mpandeha ho hiatrany ireo mpitatitra. Akoatra ny fantiantoka ateraky ny faharatsin-dalana eny am-pandehanana izany dia hidina indray izay mba vola miditra amin'ireo mpitatitra ireto taorian'ny fiboana.
iny aloha zany atao hoe idiny lehibe iny zany aloha zany tsy afaka manoatra zany zay hoe aninona na aninona fa zay ny didiny lehibe eo fa fotsiny raha jerena amin'ny lafiny anankiray zany amin'ny hoe olombelona zany satria eto Madagasikara ve fanontaniana napetrako aminareo tonga na tomobile daholo ve hatrany ambany ravinkazo rehetrarehetra any nefa tadia fa any misy tsena any ohatra dia mba ny olona any le manenjika trena dia mitondra balle free prize ohatra tsy maintsy hoentina ny bisikilety iny fa tsy ahita camion hoe balle free prize koa dia andeha fano camion tena marina zany mba tokony ho jeren'ny fanjaka mba atao arakaraka ny zavamisy no ampiresena an'le vahoaka fitonjovana anay le izy ary zay koa tsy adala akoriny fa mba jerena koa le olona majinika hoe balle roa ohatra ve zao na balle telo no entiny hovidin'ny olona anankiray miala avy any ambanja ohatra andeha ho atya ho any zay ny akarany hoe hividy balle roa nefa le balle any anjehana tsena tsy avela hoentin'ny taxi brosy ohatra le izy dia alefa amin'ny fourgon na camion dia balle roa sy telo ve tsy no iakarany aty dia alefa takidihinina ny dika mba jereo le zon'ny mpanjifa raha manana bisikileta ampandeha anankiray na dimy miaraka amin'le bisikileta anankiray dia ho alefany any fany fourgon ve le bisikileta dia ty asana ty ne tsisy retirety knapy samy filazany le tany eo ambonin'ny tafo oka zavana izy aloha dia raha oferina tsy hitondra ninina zany zay dia inona ny afaranay vady amanjanaka tsy maintsy mihinana tsisy entana raha ihany amin'ny frais tsotra fotsiny tsika 10% tsy maintsy mbola miala amin'ny coopérative matetika ny olona ohatanay mitondra bisikileta olona 10 enina mitondra bisikileta ray avy dia tsy hitako inona ny olana le izy le bisikileta nefa amin'ny tsy raha mavesatra be dia ho an'le resaka balle tena ny fikaramana taxi brosy zany raha sahalan'ny anay aloha dia tsy dia tena raha resaka olona fotsiny tsy masehaka ny entretien tsy dia vahaolana loatra zany le tsy fitondrana entana mahagaga an'le izy nefa misy mandeha zao sahalany ho an'ny ambodivony ho an'ny drala privé le moto mandeha ho an'ny eto amin'ny publique le izy zany tsy mahazo mandeha dia tsy fantatra hoe inona ny vahaolana an'izay ho an'ny hafa ve mety tsara dia ho an'ny tompona andraikitra zany tsy dia fangatahana ny anay oka mba lomba andeha le bisikileta lomba andeha le balle izay mahafantatra ny zavatra ataonay raha manokana izao dia ny bisikileta no hoan'ny fitaovana entiny manao ny asany any ambanivohitra Moramanga no misy azy izany hoe miala kilometatra maromaro eo atapy-tanàna Moramanga vao tonga any amin'ny toerana tokony ho alehany izao anefa tsy afa-manoatra ny tenany ka voatery mijanona tsy fidiny eto andrenivohitra noho izay antony izay raha ohatra zany ohatra raisiko ohatra hoe firehana bisikileta mandeha Moramanga Antananarivo zao amin'ny arivo ariary raha alefa amin'ny zavatra hafa izy mety faravakela mety 75,000 na ohatra zany dia efa raha ohatra zany tsy manana le olona nefa mba tiany hoentina le bisikileta dia inona laza sahirana le olona zay zao za moa tena any amin'ny misy mivady foana mandeha any amin'ny faritsy Moramanga any tsofoka mandeha milalana nosy be anala iny lalatany somary sarotsarotra le lalana dia rehefa tsy bisikileta dia sahirana ny posy tsy afaka misy posy fa tsy afaka tonga any amin'ny lelisy anay tsy maintsy bisikileta ny mitondra bibokany dia zay mahatonga an'izy hoe iangaviana le taxi brosy mba hitondra le bisikileta ihany satria le bisikileta tena zava-dehibe amiko manokana noraisina izao fanapahan-kevitra izao mba hisoroana ny loza sy ny voka-dratsy mety ho teraka ireo sokajina entana voalaza ireo hoy kosa ny tompona andraikitra dia fijeriko zany efa voadinika tsara matoa ny voaka ionotio mba hiarovana ireo ny ain'ny mpandeha sy hiarovana ihany koa ny investissement satria zadiva rehefa misy ny loza miseho dia voalohany aloha mety misy aina fohy mihitsy raha fefarana eo koa ny fahasimban'ireo fitaovana ampiasaina dia fa tiantoka be zany dia ho fisoroana zay rehetrarehetra zay no fijeriko azy dia tsy maintsy mba jerena hoe ahoana ny afana mandanjalanja amin'izay hoe fidiram-bola ny tsirairay avy zay fa nisehoana tranga ampiarahamonina na be resaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook kosa ny farany herinandro teo tao amin'ny distrika ny Manandrina ireo mpianakaviana iray mantsy no fantatra fa namony ainy rehefa nampidirina toeram-pamaizana na violon mitatra amintsika ny makasika izay mialy rarinombana sy tahiry ny aina fanakananaka ny mpianakaviana iray 13 taona ny vadiny
niaraka tamin'ny polisy ireny voalaza fa ny andohan'ny fifamaliana teo amin'ilay vehivavy sy ilay mpitandron'ny filaminana tany amin'ny distrika Manandrina tany ny voalohany volana janoary lasa teo. Nilaza tamin'ilay polisy io vehivavy mananjanaka roa io fa miady sy midaroka azy ny vadiny rehefa mamoka izay no antony ilay fanakanana. Ny afara tamin'ny fifandirana sy ny fampidikana ilay renim-pianakaviana violon tao amin'ny komisariany toerana nefa ny zava-misy. Navoaka ilay mpitandron'ny filaminana ity vehivavy ity ny hariva teo ary nahiditra tao amin'ny trano mpamezana io indray ny maraina ny 3 janoary. Raha ny voalaza tamin'ny fotoana nisehoany ity tranga ity. Ny atoandro ny asabotsy renim-pianakaviana nangataka teny amin'ny hopitaly ny fianakaviana izay naza nareto ity farany. Natongavana teny amin'ny toeram-pitsaboana nefa dia tsy tana intsony ny ainy. Izay nangataka ny anokafana ny fanadidina mikasika ity raha ity. Tonga ny fampiresaka tamin'ny fianakaviany matany an-toerana ny izany ny fepetra noraisina ary efa misokatra ihany koa ny fanadidina mikasika ity raha izay say niteraka zavorovorotany an-toerana ity ny harivan'ny 2 janoary lasa teo. Samy naneho ny heviny mikasika ity tranga ity ireo olona nahita ny sary niparitaka tany anaty tambazotra an-tserasera Facebook. Fa naparapahefana avy hatrany no nandraisany ankamaroany rehetra ny zava-niseho. Saika naneho ny heviny sy nangataka ny ampidirana ponja avy hatrany ity mpitandron'ny filaminana ity sy nivatin'ilay rahamatona mony ainy ireo mpampiasa ity tambazotra sosialy ity. Andrasana araka izany mety toy ny raharaha. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary dia nisehoana asa fampiororony indray tany Nigeria ny sabotsy lasa teo. Tanàna roa tafiditra ao anatin'ny departementany Oualam no niarana izay fanafiana izay. Mitatitra amintsika ny makasika izay ary mialy raronombana tahiry ny aina. C'est l'un des pires massacres de civils qu'ait connu le Niger. 100 personnes ont été tuées. Niarany asa fampiororona indray ireo mponatany Nigeria ny asabotsy lasa teo. Tanàna roa manakaiky ny sistany malino niarany fanafiana nataon'ny mpikomy islamista tamin'izany. Tsy latsaky ny zato ny isan'ny sivily maty ary olona 10 hafa no naratra vokatry ity fampiororona ity araka ny tatitra ofisialy navoaka ny Prime Ministre nigériana Oumar Aderiva. Avy ao Tromabongo ny 70 tamin'ireo namony ainy ary teo amin'ny tanàna iray tsy lavitra ity toerana ity ireo 30 ambiny. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray any an-toerana dia tokony tamin'ny tatovovonana teo tamin'ny andron'ny asabotsy io no nodidin'ireo mpanafika ny tondra manodidina ny zato teo ilay tanàna nahitana ny trangam-pahafatesana betsaka indrindra. Fotoana izay namoahana ny valim-pifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany nataony 17 ny volana Desambra lasa teo. Nitarika tamin'izany ny kandida avy amin'ny fitondrana Mohamed Bazoum ity farany izay nampanantena ny anatsara ny ady amin'ny vondrona jihadista. Nanome toky ny Prime Ministre any an-toerana taorian'ny vidina ifotony nataony niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana hafa fa hosikafo nadidina tsy misy ny maty manota taorian'ity tranga mahatsiravina ity. Nanamafy fa tsy hoela ny gouvernement dia andray fepetra iantohana ny fiarovana ireo mponina ao amin'ireo tanàna ireo ao anatin'ny fepetra indrindra. Nanapa-kevitra ny hitarika filankevim-pilaminam-pirenena miavaka ihany koa io maina eo ny filoham-pirenena nigeriana manoloana ity tranga ity. Raha tsy ahivina dia nisy miaramila nigeriana 7 namony ainy avokatry ny fanafiana sy ny fifandonana nisy tao amin'ny faritra io ihany amin'ny 20 Desambra lasa teo enandro talohan'ny fotoana nanatanterahana ny fividiana filoham-pirenena tany an-toerana. Fa raha mafana maro eto amin'ny firenena no andrasana valim-panadihadina amin'ny taona vaovao 2024 ity. Hoy teo araka izany na osa ampiatra lalàna amin'ireo mpomba sy mpitondra fanjakana ny mpitondra naty hoy nambarana solomavambahoaka iray araka izao tateriny Asinandriamalala sy Manora Andriamalala azy izao. Natao aniza tokoa lalàna eto Madagasikara. Raha nita aloha hatreto dia natao ampanohitra sy ireo olona tsy mitovy loko politika amin'ny mpitondra fanjakana izany fampiarana lalàna eto Madagasikara izany. Olona ambony maro ny voasaringotra amin'ny raharaha mamofopofona kolikoly saingy toa mody mangina avokoa ireo tompon'andraikitra manoloana izany. Tsy maro toerana tokoa zany hoe tany-tantalana zany fa mitanila satria ny zavatra hita sy tsapa zao tamin'ny taona 2024 dia misy ireo tsy fanarahan-dalàna maro izay hita amin'ny baribary hitapoky hita-pirenena ary nanaovana fitarainana na fitoriana
kanefa dia tsy nahitam-bokany a mandraky ty androany. Voalohany amin'izany a ny mahakasika ny vola 8 milliards atao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena zao a le raharaha bombo sosety ozytsika zay nahavoaroroy a olona maro. Ny tsapa momba an'iny a dia ny hoe lay tena tompona andraikitra ambony a zay heveriny rehetra fa tokony voakasika mivana anindraraha iny a dia toa tsy misy tohany na tomoriria eny ihany a mandraky ty androany. Hiditra indraytsika mahakasika ny olana teo amin'ny resaka écran plat ohatra dia maro ny fitoriana efa natao a teny anivon'ireny sampanaram-panjakany ireny toy ny bianco sy ny paka fa mbola tsisy tohany zany a mandraky ty androany. Eo ihany koa zao ny raharaha mahakasika ny légume moa ty a tao anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany a dia mbola andrasana koa ny tohany. Eo ihany koa ny vola zay fanodikodonam-bola zay hita tao amin'ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara nefa fa mandalo fotoan-tsatro zany jirama zany dia mbola misy ihany a ny fanodikodonam-bola ao anatin'ny orinasa io nefa marihana fa ny teti-bolam-panjakana dia mbola manampy ary manome tosika any orinasa malagasy jirama io a kanefa dia hitatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Reny rehetrareny zany a no angataham-baliny sy antenaina mba hisy tohany raha tena metraka n'izany hoe tany-tandalana zany tsika satria ny vahoaka zany a amin'izao fotoana izao dia lasa fisainana ihany no hoe rehefa ny eo anivon'ny fitondrana ny fanjakana ve ny mety ho voakasika na voaroroy amina raharaha zay manahirina eto amin'ny tany sy firenena dia toa mididy tsy hita fotsiny ka lasa very fanahy mbola velona le vahoaka malagasy hoe hoaiza ihany ary zany a ny lalakale satria taon'ny olona sokajiana fa marefa na madinika ihany a no toa voahentsika na ihany koa mitoboka-ponja aorinan'izay mety ho fanadiadiana atao aminy. Anisan'ny raharaha arahin'ireo mpanara-baovao akaiky amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny valin'ny fanadiadiana an'ireo raharaha mafana ireo. Fa hoarahinao arian'izao fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ny fandaharana dinika iarahanao amin'ny mpanao gazety Germain Mbs ka vahiny amin'izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika n'Antsimondrando Alain Ratsimbazafi iresaka indrindra ny mahakasika ny raharaham-pirenena ny raharaha politika eto Madagasikara. Fa andeha hanohizatsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao dia tsy mbola misy tohiny ny fitoriana izay napetraky ny antoko otrikafo teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pôle anticorruption izany. Tokony ampiarina amin'ireo mpikambana anatin'ny seni hoy izy ireo ny lalàna velona no ireny doublon maro be tamin'ny fifidianana ireny. Asinandria malala sy Manorandria malalatrany. Tsy mbola vitatreo akory ny momba ny raha doublon tamin'ny fifidianana ny fandimby teto Madagasikara ireny. Efa maro ireo fitoriana napetraka teny amin'ny rafi-pitsarana maro eto amin'ny firenena ka atenaina hivaly amin'ity taona 2024 ity izany. Ho an'ny antoko otrikafo dia mazava fa tokony ampiarina ampikambana amin'ireo anatin'ny seni lalàna aorian'ny fanadiadiana raha toka voapirofo ny fisian'ny doublon toy ny nambarana Andriamatoa Tery Rakotonarivo ireny. Mialoha ny rosotsika fifidianana manaraka zany dia izay kosa mihevitra hoe mba tokony hisy fanadiadiana atao mahakasika an'ireny trangana tsy fahandrariana tamin'ny fifidianana ireny indrindra ilay resaka doublon iny fiverina tsy tokony apetraka moramora amin'izao fotsiny izy. Tokony hisy fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana mahakasika ny mpikambanao amin'ny senia amin'ireny resaka doublon ireny satria veriko ry zareo ihany nampanantena ilay fifidianana madio sy mangarahara nefa ry zareo ihany rehefa avy eo no niteny fa nisy an'izay trangana doublon izay kosa zany mieritreritra hoe fanapahan-kevitra ny fitsarana malagasy ary tsy ho avela amin'izao ny trangana tsy fahadiovana mahakasika ny fifidianana ohatran'izany. Hatreto dia mbola miandry ny toy ny fitoriana napetrany ny avy amin'ny antoko otrikafo raha ny fanazavana hatrany. Fa agagana kosa ny any malagasy izay sahirana raha nahareny kabary izay nataony filohan'ny republika ny farany taona lasa teo
fampanantenana trany no voaresaka tamin'izany ary tsy nisy resaka kosa ny mahakasika ny sosialy mbahoaka Asinandria Malala sy Manorandria Malala trany fanantenana foezaka tsy notanterahany filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 iny anisan'izany ny fananganana ilay orinasa namboatra fiara vita malagasy na ilay antsoina hoe Kaskar izay nampanantenaina ho atsangana mialohan'ny faran'ny taona 2024 tsy tanteraka toy izany ihany koa ny fanomezana solosaina ho an'ny fokontany mba hanatanterahana ilay digitalisation izay nampanantenana tamin'ny taona 2024 ihany koa sationany fotsiny ihany ireo saingy mbola fampanantenana hatrany ihany koa nambaran'ny filohan'ny repoblika ny faran'ny taona 2024 izay heveriny maro fa mbola ahitraitra sy foto-drafitrasa tsy natao an'ny akamaroan'ny malagasy akory izany ny vidim-bary sy ny fiakaran'ny vidim-piainana kosa dia tsy nisy resaka tamin'ity kabary ny filohan'ny repoblika ity tsy mitovy mihitsy ny tontolo misy ny mpitondra fanjakany sy ny vahoaka hoentiny satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha miainga amina antotanisa tsotsotrotsika dia 2.20 isanjato ny vahoaka malagasy dia miaina ao anatin'ilay ataontsika hoe fahantrana lalina mihitsy 20 isanjato ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana lalina izay heverinay hoe tsy bidinina ny vahaolana amin'izany